Mangataka ny ampidinana ny vidin'ny siramamy amin'ny gony. Ireo mpivarotra siramamy ny antsinjarany eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly latsinainy 7 ny volana Jiona 7 raha ny zavatra hita eny an-tsena amin'izao fotoana izao dia mitentina 7 alina sy 1 ariary ny vidina siramamy iray gony, siramamy vita avy any Namaky. Ho an'ireo mpivarotra antsinjarany dia 3 ariary ny vidina siramamy iray kilao eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ho an'ny siramamy mena. Ho an'ireo siramamy izay nafarana avy any ivelan'ny Madagasikara kosa dia mitentina 5 alina sy 1 ariary raha ny voalazany ireo mpambongady eto amintsika ary mivarotra 403 ariary ireo mpivarotra antsinjarany ho an'ny siramamy fotsy io. Zay mandeha makany amin'ny grossiste tsisy fianany zany le fangalana an'le izy nefa zay zany forcena hoe ampidinina ny vidin'entana nefa ny entana lainay mbola le prix lafo iny ihany dia ahoana moa zany miakatra dia ahoana moa zany ny prix anampidinana entana nefa zay maka entana lafo dia inona zany ny tombarotra lainay amin'izay. Siramamy ray gony zao 750 de zay forcena ivarotra 13 000 ny kilo nefa miainga amin'izany 750 zany 15 000 ny kilo. Manoloana ny tirara fidin'ny siramamy ity efa nisy ny ezaka nataony tompon'andraikitra voalohany eto Mahajanga dia ny taleparitry ny varotra sy ny fanjifanina dia efa nisy ny fiaramiasa tamin'ny Westrocycle Namaky amin'ny famatsiana siramamy eto amintsika. Tamin'ny fa 14 ny volana Jiona lasa teo iny dia 940 ariary ny vidina siramamy iray kilao ho an'ny siramamy mena. Magaga amin'izao fotoana izao fa tafiakatra ho 3 ariary indray ny vidina siramamy mena eto amintsika. Manoloana an'io dia nampakapeo ny mpivarotra siramamy antsinjarany nilaza tamin'ny mpanao gazety izy ireo ary mangataka ny andraisan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampidirana ny vidin'ny siramamy amin'ny gony. Fotsy 17 000 de mena 13 000. Manoloana n'ity vidina siramamy miovaova izay tsy maro pototra ny tena antony mampiakatra izy io hatreto ilana ihany koa ny fandraisana andraikitra ataony tompon'andraikitra voalohany voakasika izany mba ahafahany ireo olona eto amintsika misitraka ny tena vidina siramamy marina. Mipetraka nefa ny fanontaniany misy ve ny fanararaotana ataon'ireo mpivarotra mpambongady sa tsy maharitra ny tinady ny tolotra eto amintsika.